raha ny malala ampifaliana mandrakariva zika miona toy zao mandre ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino zany koa mba hisehoan'ny voninahitry'Andriamanitra indrindra ho sakafom-panahy amin'ny fiainantsika, mba azontsika mandova amin'ny fiainana mandrakizay. Ho aminareo dia ny fahasaorana sy fiadana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vaolombelona marina salamatoa amin'ny maty, alehibe ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy 8 martsa 2022 vanjinantsika aloha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Andery avy ny dera sakalazan'Andriamanitra izy. Jehovah ny mpanjaka, aoka ngovotra ny firenena, peraka amin'ny kerubim izy, aoka iororo ny tany. Lehibe anjiony Jehovah ary avo ambony fehina rehetra izy. Aoka iderinareo lehibe sy matahotra ireo fa masina Jehovah, ny herin'ny mpanjaka dia tsy arariny, amin'ny toerinao ny fahitsiny. Fitsarana sy famarinana ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra maneraka an'i Jesosy Kristy mpamonjy ianao, ka mankalaza sy midera me voninahitra narinao masina izay, satria Andriamanitra tsy toy ianao, mahay zavatra rehetra ary tia ny olona ho vonjena. Tompo, mahatsiaro teny izay efa mpanota, ko mandariko ianatrehanao miaiky ny fahatsoanay, mamindrafo aminay ary mamelany bevakay. Fanamasy no midira manjaka ty anatinay, amin'ny fianona amin'ny teninao mitondra famonjena, ka anamafisy anay avozanay amin'ny finoana, indrindra izay anay miverina, mibebako aminao Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny tinity ravana malala, dia hitanao ao amin'ny filazantsara ny sorata amin'ny Matio. Matio 4:2-7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambratra Jaona, dia lasa nakany Galilea izy. Ary noho niala tany Nazareta izy, dia nakany Kapernaum, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratany Zebulona sy Naftali, ka noho natao izy, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isiapa aminany hoe: ny tany Zebulona sy ny tany Naftali, ao amin'ny tany amoron-dranomasina ny andafiny Jordany, Galilea tany Jetilisa. Ny olona izay mitoetra atao maizina dia mahita mazava lehibe,
ary izay mitoetra ao amin'ny tany miariko ny fahafatesana mimpisany fahazavana. Ary tamin'izany androany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fefakaiky mifanjaka ny lanitra. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ray avana malala ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy te hamonjy ianao ka manaja safidinao. Ny ofinaina ao antsika anio ka noranitsika teo Matthieu 4:12 ka hatramin'ny 7:10 dia tantara milaza nakanesan'i Jesosy tany Galilea. Fa inona no tejavany tranga? Jesosy tonga eo amin'ny olona dia izao te hamonjy ny olona rehetra. Te hamonjy ny olona rehetra. Hoy ny 9:10 ny tany Zebolona sy ny tany Naftali any andafiny Jordana Galilea tany Jetilisa. Ny ankamaroan'ny mponina tao ry havana malala dia Jetilisa fa vitsivitsy ihany ny Jiosy. Ireo Jetilisa ireo dia nataon'ny Jiosy tany amin'ny faritsy Jodea tsinotsinona noho ny tsy fahalalana sy ny fahasamihafan'ny fivavahana. Tao anefa no nanombohan'i Jesosy ny asa. Tsy maintsy tanteraka ny voalazan'ny soratra masina ampilazaina amin'ny mpaminany. Ary dia izao mikendry ny olona rehetra ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy. Ka na Jiosy na Jetilisa dia samy endrika andray famonjen'i Jesosy Kristy avokoa. Izao zany, ianao koa zany. Koa raisy ny famonjen'i Jesosy Kristy tonga eo aminao. Jesosy Kristy tonga ao amin'ny olona koa rehavana. Dia izao manambara ny fanjakany lanitra. Manambara ny fanjakany lanitra. Mibebay nareo fakaiky ny fanjakany lanitra ny 7:10. Fotoanan'ny olona tany amin'ny faritsy Galilea bebaka nanombohan'i Jesosy nitory-teny. Nananeviny hafa noho ny an'i Jona mpanao batisa ny fibebahana eto. Ny fibebahana dia fahatongavan'ny fanjakany lanitra ankehitriny sy ny aviany amin'ny fahafenoana amin'ny andro avy. Noho izany, ny fibebahana dia midika ho fisantarana sady ny fanjakany lanitra amin'ny andro ankehitriny ary iainana amin'ny fahafenoana izany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Ny olona efa mibebaka zany dia olona miaina ny fiainan-danitra na dia mbola ety an-tany aza. Sainy zany ry havana, dia io zany raiso mba ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra ny ofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy eto amin'ny olona. Milaza fa te hamonjy ny olona rehetra izy ny amin'ny fanambaran'ny fanjakany lanitra. Vavaka aminao ho an'ny vehivavy rehetra atsiarana tanteraka ny didy aman'andraika izay tompo amin'ity amin'ny andro vehivavy manera ny tany. Vavaka izay ho ny tompony anjara sy ny vahoakanao anatrika fombavahana ara-pitsokoa ka hitombony olombony jena izay mino anao. Aizany mibebaka miverina aminao. Tompo, manolo tena ho anao izahay. Ary manao vao izany koa ka miaraka aminao ny androm-piainay rehetra. Teto io ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainan'ny famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, ta io ny firenenay. Iasony nosinay. Fomba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranao ireo marary. Ampirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo maresikiola ihany koa ary amonjenareo mahantra sy sahirana sy tsinjovanareo ny ampigadrana. Ta io ny asa sy ny fiazaka zahanay, fianarana, fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra rehefa nitsangana tamin'ny maty ary nampianatra anay ny vavaka manao hoe raha na eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihony an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny alikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana riavina nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho an'ny havana rehetra iray finoana ny fiadana sy ny fitiavana mba fitokina avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina. Amen.